Tsy hoelohany mpitsara zay mpanota afaka, ka noho izany dia mitsangana indray ny teny soamafaly fa hamafa ny fahotantsika ny Tompo. Hoy ny Tompo tamin'ireo apôstôly. Rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofonainaka ho izy raiso ny fanahy masina. Na eloko izy na avelanareo dia voavela izany. Ary nanizana izy zany tsy ho avelanareo dia tsy ho voavela izany. Koa amin'ny anaran'i Jesu Kristy nilazana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny anaran'ny masina samy mideran'ny Tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, o Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika no niry voalahatra sady homanantsika amin'ny liturjiany tenin'Andriamanitra.
fangariavana ny fotoana izay amakiantsika ny soratra masina ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Mika 5:1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ianao ry Betlehema any Efrata, izay kely tsy tokony ho isany arivon'ny Joda akory, dia avy aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagora no efa nivoahany, dia hatr'izay, koa dia atolony ireny ambara-piavy ny fotoana hiterahany izay anankiray hiteraka. Ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely, ary hitsangana izy hiandry ny ondriny ny amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah Andriamanitra, ka andro fa izay ireny, fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny farany tany izy, ary izy no fiadana. Raha tonga eto amin'ny tanintsika ny Asiriana ka miditra ao amin'ny tranobentsika, dia hananga ny mpiandro ondry 7 sy mpanapaka 8 hisakana azy isika, ary andany tany ny Asiriana amin'ny sabatra sy tamin'ny tanin'ny Nimrod ao an-tanànany ireo, ary izy hamonjy amin'ny Asiriana raha tonga ny amin'ny tanitsika, sady